Ampitso no andro natokana ankalazana maneran-tany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony. Antsika eto Madagasikara ary dia any Tsaramandroso distrikana Ambatoboeny ao anatin'ny faritra Boeny no anatanterahana izany fankalazana. Zaza latsaka ny 5 taona misy 5 no maty isan'andro vokatry ny aretina fivalanana no ny fisotronana fampiasana rano maloto maneran-tany. Kanefa dia fantatry ny rehetra ny fanafody amin'izany sady tsotra no fampiasana azy dia ny fanasana amin'ny tanana amin'ny savony. Tsy mandany vola fa heverina fa mora takatry ny rehetra. Io ihany no fomba tsotra entina miady amin'ny aretina fivalanana sy ny koa-davarendy. Ankalazaina ny Tsaramandroso distrikana Ambatoboeny faritra Boeny ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony ho an'ny Madagasikara. Ny tanjona dia ny ahafantarany maro ny voka-dratsy ny tsy fanasana tanana. Ny tanjony io andro rahampitso io dia ny fanentanana ny ankizy indrindra ny any an-tsekoly. Raha manasa tanana tsy tapaka ny ankizy dia mety hienatra ny amin'ny 500 isan-jato ny isan'ny fahafatesany zaza vokatry ny fivalanana sy ny koa-davarendy. Marina fa ireo firenena andalam-pandrosoana tahaka Madagasikara no tena iantefany ny fanentanana. Ny 12 oktobra kosa no tena andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana ka ny taona 2020 no nankalazana izany voalohany.